Ray Masinoa, indray zany fitiavanao isan'andro, famindrapony mampijoro anay sy mbola mahavelona anay. Firy tokoa moa ireo olona izay tsy fantatray any amin'ny hôpitaly, ary matetika sentsina mihitsy aza ny hôpitaly ary tsy mampiditra intsony satria tsy araka ny isan'ny marary sy ny olona vonjena ny hevitra izay fandraisana azy. Ny tiany ho lazaina amin'izany dia ianao Andriamanitra mbola mampijoro anay, mbola mahatonga anay ho velonaina, mbola afaka indray mihaino anao, mbola afaka midera anao, mbola afaka manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny hira maro isan-karazany, dia faly izay ary saotra sy dera ary laza nomena anao ary voninahitra. Ankehitriny raha indray ny teninao izahay dia aoka ny fanahy masinao izay nampitoerinao tanatinay no hiteny, fa tsy ny sainay na ny herin'ny nofinay na ny herin'ny fisainanay, fa ianao no Andriamanitra lehibe izay manakambary isan'andro amin'ny anaranao Jesosy. Aleloia, amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tafavory amin'izao maraina ny alahady izao. Tsika izay tenin'Andriamanitra tena mahafinaritra tokoa, satria raha ohatra ianao ka mijery andeha hivoaka ny trano ianao izao maraina izao dia fantatra hoe balika tokoa ny andro. Nataoko hoe misy orana raha dia ny hazavana mahafinaritra foana satria tsapantsika hoe misy masoandro eo ambadika ny ora ao anio ary fanomezana izany tara-pahazavana. Iza no nanao an'izany? Le raintsika any an-danitra, le raintsika no manome an'izany zavatra rehetra izany. Fa maninona moa no atao hoe raintsika ary izy? Ataontsika hoe raintsika izy satria ny teny no andeha ho vakiantsika. Hamaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika. Tenin'Andriamanitra dia voasoratra any amin'ny Jaona voalohany toko 7:1. 1 Jean 3:1. Hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Koa anao izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Amen. Izay tenin'Andriamanitra foy izay no entintsika ifampahirezana androany alahady. Tsara tokoa ilay izy satria fa maninona moa no nisafidiana manokana, maninona no izany no tonga ato anatin'ny fanahintsika, satria ozy amantsy anao hoe raha mivoaka eo ivelany ianao izao dia miandrandra eny ambonin'ny lanitra dia ny zavatra hitanao na zany ataoko hoe mangamanga mibalika ary mahazo mazava no le masoandro, na ao anatin'ny rahona fa mazava foana tsy masakana ny hazavana. Dia ozy amantsika teo hoe iza no nanao an'izany? Le raintsika any an-danitra. Fa maninona no ataontsika hoe raintsika? Satria voalaza ny teniny teo hoe indray ozy izy no fitiavan'Andriamanitra antsika dia niantsoina antsika hoe zanaka ary tsika manao azy hoe ray. Zavatra anankiray nefa ny tsara ho fantatra hoe iza ary ahoana no ahafahantsika mamantatra ny tenantsika raha hoe zanak'Andriamanitra tsika. Zavatra anankiray izay voasoratra anankiray monja ao anatin'ny Baiboly ao dia voalaza any amin'ny Galatiana 7:5-20 dia voalaza hoe ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra noho ny finoanany Jesosy Kristy. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra noho ny finoanany Jesosy Kristy. Ahoana moa izany? Ny olona rehetra mino fa nisy Jesosy, ny olona rehetra mino fa tonga tetỳ tany Jesosy dia atao hoe zanak'Andriamanitra ve? Na ny atao hoe ny olona silamo dia manaiky fa hoe nateraka Maria Virginy Jesosy ary tonga tetỳ tany, nino an'izany izy kanefa tsy antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Inona ny antony? Misy etapy anankiray izay tsy maintsy narahana nafahana miteny hoe zanak'Andriamanitra ny olona anankiray. Voalohany indrindra dia mila aloha ny mandray azy, mino dia resy lahatra, dia mibebaka dia nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Izay ny voalazan'ny Jesosy any amin'ny Jaona toko 1:12-13. Jaona mpanao batisa, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay rehetra nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany no nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe tsy nateraky ny sitrapon'olona na nateraky ny ra, fa naterak'Andriamanitra. Ahoana izany hoe izay rehetra nandray azy? Romanina toko 10:7-10 no nanazava amin'ny Paoly an'izy io. Amin'ny fo no inoana
ary amin'ny vava no itenenana bazahoana n'ilay famonjena. Zany hoe manaiky ianao, mino ianao amin'ny fonao rehetra ary miteny ianao amin'ny vavanao manaiky fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia tanteraka eo zany le hoe nandray azy ianao dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Inona moa no mahatonga ny olona hoe zanak'Andriamanitra? Zany hoe rehefa zanak'Andriamanitra zany ny olona anankiray dia mpiray lova amin'ny Kristy. Zanak'Andriamanitra tsy ny Jesosy Kristy dia ianao koa zany mpiray lova amin'ny Kristy satria atao hoe zanak'Andriamanitra. Vakitsika ny Romanina 5:7-20. Satria izay rehetra fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Zany hoe zanak'Andriamanitra Jesosy, izy no santatra voalohany indrindra ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Zay vao nanaraka izasy ianao. Izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Zanany grand zay io dia Jesosy zany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Lamatoa Jesosy. Tsy dadako Jesosy, tsy dadanao Jesosy, tsy rainao Jesosy, fa manana ray iombonana isika dia le Jehovah Andriamanitsika nahary lanitra sy ny tany. Averiko indray mandeha ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Izasy ianao zany no rahalahy maro dia Jesosy Kristy no lamatoa amintsika. Jesosy Kristy raita-po amintsika. Zay no mahatanteraka an'le Romanina 5:7-20 raha zanaka dia mpandova ary mpiray lova amin'ny Kristy. Sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy. Mpiray lova amin'ny Kristy zany olona mitovy zo zany, mitovy zany samy zanaka fa izy fotsiny no lamatoa. Dia teny aminao androany hoe ahoana moa no tena hoe ahafantaranao hoe zanak'Andriamanitra ianao? Namantarantsika fa zanak'Andriamanitra isika dia ny nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahany. Zany rehefa natao hoe mpiray lova amin'ny Jesosy ianao dia voalohany indrindra aloha ny santatra ny lovanao ety an-tany, tsy miandry le any an-danitra io mampiray lovanao, fa eto an-tany ianao dia mandova une partie. Inona le une partie? Efesianina 1:5-7 dia le fanahy masina zay napetraka ao anatiko sy ao anatinao, io no atao hoe santatra lovantsika avy aminy. Zany hoe zay le mahazanak'Andriamanitra anao dia io izay no nan'Andriamanitra le fanahy masina io no itovizantsika amin'ny Jesosy Kristy. Dia le fanahy masin'Andriamanitra nomena asy anao mipetraka ny fanontaniana ary mandeha ny fisainana hoe ny olona anankiray ve zany ny kristianina? Isaky lady ihany ve izy no atao hoe zanak'Andriamanitra? Dia rehefa andavanandro izy zanak'izao tontolo izao. Fa maninona no manontany an'izany fanontaniana zany? Satria lasa banjina amin'le verset anankiray izay nitenenin' Jesosy ny olona tsirairay avy. Banjina amin'le tenin' Jesosy. Fa maninona Jesosy no nilaza any amin'ny Luka fa tsy nilaza izy any amin'ny Matthieu? Normalement tokony hitovy ny version ny any amin'ny Luka sy ny Matthieu. Ny teny Jesosy any amin'ny Luka 2:17 any dia milaza hoe raha ianareo na dia ratsy aza dia mahay manome zavatra tsara ho an'ny zanakareo, vao mainka Andriamanitra no angatahanareo hanome zavatsoa dia ny fanahy masina zany. Averiko indray mandeha vao mainka ny rainareo izay any an-danitra moa raha angatahanareo zavatsoa tsy hanomenareo fanahy masina va? Te ilaza amin'ny olona zay mangataka fanahy masina foana, miverina foana ity fampianarana ity satria mbola tsy azontsika. Tsara ho fantatsika hoe ny fanahy masina dia tsy angatahana fa omena. Fa maninona no milaza hoe fanahy masina tsy angatahana nefa Jesosy nilaza hoe mangataha amin'ray dia omena ianareo fanahy masina. Jesosy tamin'ny teny an'io dia tsara ho fantatrao hoe mbola tsy nasandratra amboninahitra, mbola velona tetỳ an-tany, mbola tamin'ny androny ambany lalàna. Fa rehefa tafasandratra Jesosy ary Jesosy Kristy raha nilaza tamin'ireo mpianany amin'ny Asan'ny Apôstôly 1 hoe aza mbola miala ianareo fa mbola miandry andray ny fanahy masina, andray fa tsy hoe aza mbola miala ianareo fa mangataha aloha fanahy masina. Tsy izay no teneniny fa omena ny hery dia ny fanahy masina.
Dikan'izany dia izao, ozy aho mantsi anao hoe ny olona ve zany ny kristianina rehefa lahady no zanak'Andriamanitra, fa rehefa andavanandro dia zanak'izao tontolo izao, manomboka alatsinainy juska sabotsy dia lahady zanak'Andriamanitra, satria mangataka ny fanahy masina, ampangatahany fiangonana, ampangatahany mpitarika azy hoe andao isika angataka ny fanahy masina amin'izao maraina izao hidina amintsika. Mahavariana ny zavatra tahaka izany hoe tsy fahazahoana tenin'Andriamanitra ve? Sa zay ny fikoriana tamin'ny fampianarana azy hatramin'izay dia zay ny mbola tazomina ho fombafomba ho lasa religion, satria mangataka tsy angatahana ny fanahy masina fa ny fanahy masina nomena. Tsarovy tsara ny tenin' Jesosy any amin'ny Jaona 7:7-30 ka hatramin'ny 7:30. Jaona 7 verset 38-39 dia milaza hoe raha misy ozy izy, raha misy mino ahy dia hisy rano velona mibiboka ao an-kibony. Ny fanahy masina no tiany holazaina amin'izany, raha sy vakitsika mihitsy fa hafa mihitsy le mahafinaritra mihitsy verset zay 7:38. Izay mino ahy ozy izy dia hisy onina rano velona miboboka avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaitsiny mino azy no lazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola omena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Everinao amin'izany, ny fanahy dia omena rehefa tafiakatra amboninahitra Jesosy. Inona ny anton'izany? Jesosy Kristy mihitsy no nilaza any amin'ny Jaona 4:4, Jaona 4:4 andininy 4:11 ka hatramin'ny 7:12, Jaona 4:4 andininy 4:11 ka hatramin'ny 7:12. Zao voalazany, izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy fantany, fa ianareo mahafantatra azy sady mitoetra eo aminareo ary ho ao anatinareo. Izao tontolo izao tsy mahalala azy satria izay le tenin'le nivakitsika hatramin'ny voalohan'le hoe Jaona voalohany 4:7-3 hoe endreo izy manao ahoana ny fitiavan'Andriamanitra ho ray antsika dia nantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa tsika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nalala azy izy. Zay le izy tsy hitan'izao tontolo izao le fanahy zay apetraka ao anatiko sy ao anatinao satria tsy fantany. Ary Jesosy no mangataka an'io fa tsy ianao. Averiko indreo aleha, tsy ianao no mangataka ny fanahy masina fa Jesosy no mangataka an'io eo amin'ny toeranao dia tsy maintsy ho tanteraka izany satria Jesosy indray mandeha no tena any amin'ny Jaona 4:20 andininy 4:20 any fantatro fa raha izaho ozy izy dia mihaino ahy foana ianao. Ka raha mihaino an' Jesosy foana le raintsika dia azo fanahy ve ianao sa tsy azo? Rehefa mangataka izy ho anao mahazo ianao satria izao voalazan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 2:7-30. Rehefa nasandratry ny tanakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampalatsaka izany izao hitanareo sy rehanareo izao. Nokasainy satria zay le fanomezana, fa tsy hoe le nokasainy tamin'ireo nangataka nomena le izy. Dia zay mazanaka Andriamanitra asianao nomena Andriamanitra ny fanahiny. Ary ny zavatra loza ihany koa amin'izao andro faran'izao dia ny fampianarana hoe le fanahy omena asianao dia fanahy mbola tsy complet. Inona moa tiako tenenina amin'izany? Tsy miaraka amin'ny heriny, mbola fanahy osa fa mbola mila mangataka ihany indray ianao fanahy ny herin'ny fanahy masina zay zany no tadiavina ihany indray koa ampianarina ny olona amin'izao andro faran'izao hoe mangata herin'ny fanahy masina fa tsy lasa kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza voalazany Paoly milaza hoe 2 Timothée 1:7 tsy nomen'Andriamanitra fanahy inona ozy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana. Fanahy mahery fa tsy fanahy malemy, tsy fanahy fotsany hoe bongana fanahy dia avy eo mangataka indray ny heriny. Misy ihany koa mbola mampianatra hoe rehefa tonga nandray ny fanahy izy dia mila maka ositra amina mpanompon'Andriamanitra, na mangataka ositra ihany indray amin'Andriamanitra. Taddio tsara fa ny fanahy masina dia fahafenoana amin'ny olona anankiray, izany hoe manana ositra ny olona rehefa manana ny fanahin'Andriamanitra. Misy ny ositra ny atao hoe fanasitranana, misy ny ositra ny atao hoe fampianarana, misy ny ositra karazany anankifito izay. Izany hoe raha mamaky tsika
Ary io ositry no mampianatra antsika le mahatonga ny hoe tsy ampianarin'ny olona intsontsika araka ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fa fito amby roapolo tsy ampianarin'ny olona intsonareo fa niositry ny fanazy ao anatinareo. Niositry ny fanazy ao anatinareo izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ary aokisika tsy hofitahan'ny olona na ampianarin'ny olona zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra fa ny ozy amantsy anareo hoe aza manaiky mangataka ny fanahy intsony fa tsy finoana zany. Ny fanahy masina dia nomena rehefa Jesosy tafapetraka soamantsara eo am-pikavanan'Andriamanitra. Taloha every tsara fa Jaona toko fahatelo andininy efatra amby roapolo any dia efatra amby telopolo any dia milaza hoe izay nirahan'Andriamanitra milaza amin'ny teniny ozy izy dia manambara fa tsy misy fetra ny fanomezana ny fanahan'Andriamanitra fa tsy ny teny izy hoe izay nirahan'Andriamanitra dia milaza mangataha fanahan'Andriamanitra fa hanome izany izy fa ty tsisy fetra ny fanomezana. Fa taloha rehefa tamin'ny androny ao ambany lalàna Andriamanitra no mampilatsaka amin'ny fanahany ary ny olona afaka mangataka. I Samuela rehefa tiany ilaza zavatra, tiany hanambara ny teny tiany ampitondraina dia milatsaka amin'ny Samuela ny fanahan'Andriamanitra. Tsy milatsaka ao dia ao. I Davida ihany koa dia nisy an'izany hoe 2 Samuela 23:2 dia milaza hoe ny fanahan'i Jehova no nampiteny aho ozy Davida ary ny teniny eo amin'ny lelako. Zany hoe rehefa tian'Andriamanitra hizara ny teniny aminany ny olona anankiray dia mandatsaka ny fanahany, milatsaka ny fanahan'Andriamanitra dia aveo lala indray. Dia izay zavatra izay tsara ho fantatsika hoe amin'izao andro ny fahasoavana izao no nisy ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia izasy anao zany satria tamin'ny notsika an'i Jesosy no nahatonga antsika zanak'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanany. Amen.